fifaliana ho ahy mitandrina sofonirina raha morsona no miarabanareo rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka ny fanavoto amin'i Kristy izay hanambarana ny hafatr'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary koa ampiorina ny finoan'ny olona mba hatonga azy ho vavolombelon'i Jesosy amin'izao fiainana izao ary voaomana hitsenan'i Jesosy amin'ireo ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra no azavaina sy toriana dia tsara tsika mivavaka mba ahazoan'Andriamanitra mamisaina fahendrena fahalalana ty mpanotsy masoty ary koa metrahany teny mivavako ary hitondrany koa ny teny rehetra any amintsika ary efa miforanany sofina sy ny fo handray ny teny hivavaka tsika. Sotranao zay Andriamanitra fa maraina ianao ary mpamonjy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia tanteraka zao fotoana izao ady misaotra fa ianao no ampahiry anay amin'ny saina sy fahendrena anay metraka ny teny mivava ary indrindrandrindra ampiorina ny finoany tsiraray avy amin'ny teny zay ambara ka dia ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anandratana zany vavako zany ary koa noho ny finoana ny rany izay entiny eo anatrehanao amin'ny vavaka tsy etinonina saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa nandrositsika amin'ny fanazavana ny hoe atao batisy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Tokony fantarina ny tena antony natonga an'i Jesosy nilaza hoe atao batisy amin'ny anaran'ny Ray na hoe mizanaka mazanak'olonan'i Jesosy ary ny Fanamasina. Efa nandrositsika amin'ny fanazavana ny hoe atao batisy amin'ny anaran'ny Ray ary nijanona teo amin'ny Jaona toko fahatelo andiny 9 sy ny 7. Jaona toko fahatelo andiny 9 sy 7 tsika no nijanona tiako averina kely zay zao ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko fahatelo andiny 9 sy 7. Fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjena izao tontolo zao. Ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana izay tia ny fahavalo satria fahavalon'Andriamanitra sika teo amin'ny fiainana tsy tia ny ho very dia naniraka an' Jesosy Andriamanitra tonga zanak'olona tsy hanameloka na hitsara fa atonga antsika azo famonjena sy fiainana. Mazava tsara ny teny amin'ny Jaona toko fahatelo andiny 9 sy 7. Fitiavan'Andriamanitra no nanosika azy nanome mpamonjy an'izao tontolo zao. Zao tontolo zao anatin'ny farantsina ny fahadalana rehetra ary fahavalon'Andriamanitra ty voalaza mihitsy fa fahavalon'Andriamanitra zao tontolo zao araka voalaza ny Romanina toko fahadimy. Romanina toko fahadimy ny andininy 10 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Romanina toko fahadimy andininy 10. Fa raha fonombola fahavalo azy isika nampiavanana tamin'Andriamanitra zelo tsara zany zava-dehibe ny ambara eto hoe fa raha fonombola fahavalo azy isika no nampiavanana tamin'Andriamanitra tamina hafatesany zanany maka ny amonjiny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavanana. Fahavalon'Andriamanitra nomeny mpamonjy anafaka amin'ny farantsina ary mazava tsara le teny tao amin'ny Jaona toko fahatelo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao hanameloka na hitsara zao kosa hamonjy zao tontolo zao. Mazava tsara ny teny hoe hamonjy zao tontolo zao. Zay ny mazava-dehibe tsy mahagaga raha atao batisa amin'ny anaran'ny Ray. Le Ray dia tena tia tsy nanameloka na dia fahavalona zaho ary mba nanako fiainana ady Jesosy ny rany tsy hanameloka. Raha toyrantsika ihany ny ten'Andriamanitra amin'ny Timoty 2:1 dia misy fanambarana toy zao. Timoty 2:1 ary ny andininy 7 zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra zay namonjy antsika sy nianatra antsika tamin'ny fiantsoana masina
tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomena antsika tao amin'i Kristy Jesosy hatrany fony fahagolo. Raha mandinika tsara ny etsika alohan'ny amakinan'le teny de hoe Andriamanitra zay namonjy antsika, Andriamanitra namonjy, mazava tsara ny teny eto, sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, niantsontsika mba ho tonga zanany ho afaka amin'ny fahalatsiana. Eny niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina izy mba hatonga antsika ho zanaka. Mazava tsara ny teny eto, niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina sy araky ny teny eto, araky ny tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomeny antsika tao amin'i Kristy Jesosy hatrany fony fahagola. Fa tiantsika hatrany fahagola Andriamanitra, tsy nanameloko antsika na nanary antsika mihitsy. Matovy very ny olombelona de tsy avy amin'Andriamanitra ntsony fa avy am'le olombelona ihany. Kolosianina toko voalohany. Nahoana ny tao batisa nanarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina efa tao amin'ny hoe na ray tsika zao. Kolosianina toko voalohany ny andininy 12 ka hatramin'ny 14. Zao mivoalaza vatitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ka mitsaotra ny ray zay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovanona masina eo mazava sady nafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maisina ka namindra antsika mifanjakany zanany malalany zay anantsika fanavota de ny famelanany antsika. Mazava tsara eto hoe ka misaotra ny ray zay nampahamendrika antsika satria nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovana maso eo mazava. Andriamanitra natonga antsika ho mendrika ary koa izy hoe mananjara amin'ny lovany maso eo mazava sady nafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maisina, afaka tamin'ny fahefan'ny maisina amin'ny fahefan'ny satana ka namindra antsika mifanjakany zanany malalany zay anantsika fanavoty de mifamelanany antsika. Mazava tsara ny tena Andriamanitra fa tena fitiavana mihitsy ary tsy magaga raha hoe nino raha atao batisa de atao amin'aran'ny ray satria nahoana izy nampamendrika hananjara ny lovan'ora masina ary natonga ao amin'ny fanjakany Jesosy Kristy zanany malalany. Tena zava-dehibe tokoa zany ary tena zavatra tokony inona hoe tsy magaga raha atao batisa amin'ny anaran'ny ray, zanaka ary ny fanahy masina ary ny ray de efa fantatra momba n'izany. Jaona toko fahenina. Jaona toko fahenina zao voalaza eo amin'ny andininy 7:30. Jesosy no miteny eto. Jaona toko fahenina andininy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Zava-dehibe ny lazainy eto zay rehetra omeny ray koa no anatona azay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Mazava tsara ny teny Jesosy eto, zay rehetra omeny ray koa no anatona. Tsy misy olona zany afaka manatona an' Jesosy raha tsy nomeny ny ray. Andriamanitra zany mijery tsara ny ray, mijery tsara ny fon'ny olona. Ary eo amin'ny andininy 4:70 misy teny toy zao. Jaona toko fahenina andininy 4:70 ny anaran'i Jesosy no hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka any ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Tsy misy olona mahay manatona an' Jesosy raha tsy nitao amin'ny ray. Ny ray mihitsy nitaona de mitarika elonany amin'ny lalana, Jesosy ny lalana mba tonga mivavahady, Jesosy mivavahady ary mba tonga mivala, Jesosy ny vala. Mazava de mazava mihitsy hoe tsisy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray zay niaraka. Eny tsisy mahay manatona raha tsy omeny ray azy zany. Eo amin'ny andininy 5:90 am'izany Jaona toko fahenina zany de manamarina sy manamafika an'izany. Jaona toko fahenina ny andininy 5:90 amin'ny anaran'i Jesosy no hoe aroa izy zany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy zany. Tsy misy olona mahay manatona ao Jesosy raha tsy nomeny ray azy zany. Jesosy moa laza hoe zaho ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy mahazo makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Mazava de mazava tsara fa Andriamanitra malala amin'ny fo sy ny saina
de mahatonga azy mandray n'le olona miamisy saina fa indrendrona hoany am' jesosy nitaona azy ho am' jesosy atolony an jesosy atolotr'andriamanitra an jesosy le olona mba ahazo famonjena fa raha tsy zany a tsy tanteraka mihitsy famonjena tsy hoan'ny olona mahay manatona an jesosy zany tsy ho hitan'ny olona le lalana jesosy io tsy ho hitan'ny olona le hiditra eo am'vavahady zay mahatonga nytendrimanitra hoe zay tsy miditra vavahady de mananika am' fefy zay tsy makao am' jesosy zany a de mananiky am' fefy tsy voavonjy mihitsy ao am' jaona voalohany toko fahatelo misy fanambarana lehibe jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i jesosy ny jaona voalohany toko voalohany toko fahatelo andininy voalohany amin'ny anaran'i jesosy indray manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika de ny antsony antsika hoe zanak'andriamanitra sady zany tokoa isika koa noho izany de tsy mahalala antsika zao tontolo zao satria tsy mahalala azy izy mazava tsara ny teny eto indre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny raiky ho antsika nasehon'andriamanitra le fitiavana ary zany nafonzany de ahoana de ny antsony antsika hoe zero tsara de ny antsony antsika hoe zanak'andriamanitra sady zany tokoa isika zanak'andriamanitra ny olona zanak'andriamanitra ao am' jesosy zava-dehibe mihitsy io zany zanak'andriamanitra zany mahazo famonjeny zany zanak'andriamanitra zany satria raha tsy tonga zanak'andriamanitra tsy mandray mifanamasina satria zay mihitsy ny tenin'andriamanitra ao am' galatiana toko faefatra ny andininy fahaenina galatiana toko efatra andininy fahaenina amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary satria zanaky ianareo de ny rahan'andriamanitra ho ambotsika ny fanahany zana miantso hoe abaray eo satria zanak'andriamanitra le olona avy amin'andriamanitra na tonga an'le olona ho zanany de ny rahan'andriamanitra ho ampontsika ny fanahany zanany andriamanitra mihitsy zany mandefa ny fanahany jesosy ao amin'ny fon'ny olona mino zava-dehibe de zava-dehibe ho an'ny olona mino zany ary azo antoko zay ngeny nahatongany hoe nahoana no atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka raha fanamasina mbola tsy miditra am' zanaka tsika fa eo am'le ray aloha mba fantatsika tsara hoe ay moa zany tena fitiavan'andriamanitra io izy ny mahatonga ao azo famonjena ho tonga ao am' jesosy fa raha izay ihany tsy vita tsy mahay miezaka ho tonga ao am' jesosy tsika fa asan'andriamanitra mahatonga antsika ao am' jesosy zany mazava-dehibe ny tenin'andriamanitra filipianina toko faharoa andininy telo amby folo filipianina toko faharoa filipianina toko faharoa ary andininy telo amby folo zao mvolazany tsotra masina amin'ny filipianina toko faharoa andininy telo amby folo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo fa andriamanitra miasa ao anatinareo na fikasana na ny fanaovana zero tsara eto andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na fanaovana atanteraka ny sitrapony zero tsara eto andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na fanaovana ahatanteraka ny sitrapony tsy haitsika manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra tsy haitsika ny mankato ny tenin'andriamanitra tsy vitatsika mahafaky antsika ny fahefany maizina mazava tsara ny teny eto fa andriamanitra no miasa ao anatinareo zero tsara zany fanambanany zany satria raha tsy andriamanitra miasa ao anatsika tsy misy azo antenaina mihitsy zay mazava-dehibe zany tenin'andriamanitra zany io teny io a de fandray any amin'ny teny any amin'ny hebreo hebreo telo amby folo
tena Andriamanitra mihitsy no miasa. Raha nanaraka tsara atsika tany am'le teny tany amin'ny voalohany hoe Andriamanitra no nampamendrika antsika hananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava sady nafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ho tonga mifanjakany Jesosy Kristy zanany malalany zay anantsika fanavoty de famelanany antsika. De tamin'ity Filipianina ity sika toko 2:13 de Andriamanitra miasa ao anatinao hatanteraka na ny fikasany. Jereo tsara miasa ao anatinao ny fikasany na tanteraka n'ireo sitrapony. Zany hoe tsy ho haitsika olombelona mihitsy ditso le fiten'ireo hoe mieza mafy. Mieza mafy. Tsy mety mihitsy reny fanambarany reny mpitandriny reny hoe mieza mafy. Inona ny ezaka vitanao olona malemy, olona araky ny nofo. Fa Andriamanitra ny miasa hatanteraka na ny fikasana ny sitrapony ao anatsika ao. Izy no mahatonga antsika homendrika hananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava ary namindra antsika amin'ny tonga amin'ny fanjakany Jesosy Kristy zanany malala. Firaitsika ihany tsy mahavititsika ary zay mazava-dehibe. Ay moa zany ny antony naovana batisa amin'ny anaran'ny ray. Manaraka molo hitantsika ny amin'ny zanaka sy ny fanamasina. Ary o zao hoe namafisiny zany teny zany amin'ny Hebreo 3:20 sy 20. Mazava tsara fa Andriamanitra mihitsy miasa. Vakitsika ary ny Hebreo 3:20. Hebreo 3:20 sy 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Andriamanitra misy fiadanana zay nitondra an Jesosy tombotsika mpiandrondro lehibe miala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony. Jereo zay teny zay Andriamanitra raha tena rahana tsara hoe izy anie zany Andriamanitra anie atanteraka anareo ho amin'ny tsara rehetra. Io tsara io hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo. Mazava tsara zany hoe ka hiasa ao anatinareo. Averiko le teny 20. Izy anie zany hoe Andriamanitra anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay ankasahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto. Tsy vitan'ny olombelona mihitsy manova ny fony ny sainy atonga azy tena tempolon'ny fanamasina na anjakan'i Jesosy. Mazava tsara ny teny eto hoe ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra an Jesosy tombotsika mpiandrondro lehibe hiala tamin'ny maty tondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra. Atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra de misy toy ny hoe hanao ny sitrapony. Tena izy mihitsy ny miasa. Tsy magaga raha atao batisa amin'ny anaran'ny ray satria mba hatanteraka amin'izany zavatra zany de efa inoko hinony le olona atao batisa. De Andriamanitra miasa ao anatiny hatanteraka na ny fikasany na ny sitrapony ary hanao ny asa tsara ao anatiny ao araka ny teny ao ka hiasa ao anatinareo zay ankasahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombotsika. Mahafinaritra loatra zany hoe ay zavatra tsy vitako de le Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy to, Andriamanitra mpanomorona zao tolo zao tsy nanameloko haty tsy nameloko zao tolo zao fa namonjy tamin'ny nanomezan'ny mpamonjy azo anto Jesosy Kristy tompo. Kanefa rehefa natanterak'izay izy de izy ihany keo mbola namindra antsika ho afaka atonga antsika homendrika hananjara amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy zanany malalany nampamendrika antsika ka natanteraka ny teny hoe izy anie niasa ao anatinareo atanteraka asa tsara. Zero tsara hoe asa tsara. Zava-dehibe zany satria tsy zavatra tsy vitatsika mihitsy fa raha ohatra ka vitatsika de efa nilamintsika. Ary manazava an'izany mihitsy ny ten'Andriamanitra ny Tesaloniana voalohany mbola manamarina an'izany ihany koa. Tesaloniana voalohany toko 5. Tesaloniana voalohany toko 5
nindiny telo am'roapolo sy ny efatra am'roapolo. Tesaloniana voalohany toko dimy andiny telo am'roapolo sy efatra am'roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana nye hahamasonareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny teninareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky zay ny antsonareo sady izany no anefa izany. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Andriamanitry ny fiadanany hahamasina anareo. Tsy haitsika mihitsy fihinana maso tena. Fa Andriamanitra fiadanany hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny teninareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Atonga ny olona tsy hanantsiny mandra-piavon'i Jesosy dia Andriamanitra mihitsy no miasa atonga azo ho masina. Ary voalazy eto hoe ny Andriamanitra fiadanany hahamasinao samy ho tanteraka ka tsy hanantsiny, afaka dao le fahalemena tsy fambiazana, tsy hanantsiny anatrehany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Dikany ka aoka arovana avokoa, Andriamanitra koa miaro, arovana ny fanahinareo any amin'ny saina zany, arovana sy ny ainareo, arovana ny aina ary ny tenanareo. Lasa Andriamanitra mihitsy miaro noho ny am'le rano Jesosy, fa atsika tsy maro tena. Ary zay mazava dehibe zany hoe atao batisy amin'ny anaran'ny ray. Nino zany aho de manamarina ny teniny Andriamanitra. Za manao batisinao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamarina. Ka ninokony ny zatra izay nitanterahany ray tamiko zany amin'ny anaovana batisa. Tsy maintsy zavaina amin'ny olona atao batisy zany alohan'ny anaovana batisa azy. Jereo tsara andininy efatra am'roapolo. Matoky zay niantsonareo sady izany no anefa zany. Zany hoe izany no anatanteraka izany Andriamanitra, fa tsy vitako, tsy vitanao mihitsy. Ary zay mahatonga ny hoe tena fitiavan'Andriamanitra ary mpamonjy zao tontolo zao. Tsy misy azotsika azo antenana mihitsy satria zany no mazava-dehibe ny hoe ay moa tena tia mihitsy ny Andriamanitra, fantany fa tsy ho vitako mihitsy manova ny fiainako ny amonjy anafaka andreo faratsiana rehetrrehetra manotso ny rehetrarehetra, fa hoe Andriamanitra no mampamendrika aho hanana anjara ny lovana maso mazava ka namindry aho mifanjakany zanany malalany. Avy eo mifahefany maiza tonga mifanjakany Jesosy Kristy zanany malalany. Zava-dehibe zany, tsy misy azo atao mihitsy. Ary izay konga ny mahatonga Andriamanitra ny teny ao amin'ny Ezekela. Ezekela 9:30 andininy 9:20 sy ny 7:20. Ezekela 9:30 andininy 9:20 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary omeko fo vaovao nareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vatoko ka omeko fo nofo ianareo. Zay nge zany fanambaran'Andriamanitra. Ary omeko fo vaovao ianareo, jereo zany esoriko aminareo le fo vatoko ary omeko fo nofo ianareo, fanahy vaovao zay mazava tsara. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vatoko ka omeko fo nofo ianareo. Andiny 7:20 ary ny fanahiko nataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky lalako fitandra fitsiko ka naraka azy. Zareo le fanambarana fantatra ma fa tsy mahay mankatony lalantsika, tsy ho vitatsika. De zao omeko anareo ny fanahiko, atonga anareo andeha araky ny lalako tsy ho vitsiko sy andeha anaraka azy. Asan'Andriamanitra dao, asaky ny ray dao zany. Zay ny mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 30 andininy fahenina. Zao voalaza amin'ny Deutéronomia 30 andininy fahenina. Satria Andriamanitra ny tena hoe omeko fo ohatra fanahy vaovao nareo, de ampitoeriko anareo atinareo fanahy. Zao voalaza raha Deutéronomia 30 andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia ho foragniny avy Andriamanitra ny fonao sy ny fon'ny taranakao, itiavanao any avy Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra mba ho velona ianao.
atonga antsika ho velo ho tonga tena zanak'andriamanitra de andriamanitra mihitsy mamora ny fo frany avy andriamanitra amin'ny fonao atonga anao ho tiany avy andriamanitra amin'ny fonao rehetra fa nanao saina oatra hoy jesosy ndray andro hoe raha nanontanianireo inona ny lehibe indrindra amin'ny lalàna de hoy jesosy hoe ny voalohany zao avy andriamanitra ao de andriamanitra ray ihany koa tiavany avy andriamanitra amin'ny fonao rehetra fanahinao rehetra sainao rehetra ny herinao rehetra ao anao natanteraka zany de andriamanitra hoe dia ho forany avy andriamanitra amin'ny fonao zany mazava tsara sy ny fon'ny tananakao hitiavanao any avy andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra mba ho velona ianao tsy misy afa-tsy andriamanitra nafaka natanteraka zany ary tena zavatra tsara fa asany ray zany ary ao amin'ny Timoty faharoa de misy fanambarany toy zao Timoty faharoa toko faharoa any andininy 5 sy ny 9 Timoty faharoa toko faharoa andininy 5 sy 9 aminaran'i Jesosy mananitra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy fa angamba andriamanitra ny mihazo fibebahana halalany tsara ny marina ka hody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly zay anao azy samboelona hanao ny sitrapony eto misy teny hoe angamba andriamanitra ny mihazo fibebahana halalany tsara ny marina andriamanitra mijery ny fon'le olona hitany fa tena mitady dia foran'andriamanitra ny vony omeny azy ny fibebahana ho afaka amin'ny faratsiana rehetra asan'andriamanitra zany zay ny mazava-dehibe ny hoe atao batisa aminarany ray toizatsika manaraka hoe amin'ny zanaka tsy maintsy fantarina zany rehefa atao batisa tsika fa raha tsy mahalalany zany de zao manao atao batisa fahatany fotsiny zany fa tsy mety ka de zao atsika andriamanitra mandrak'izay famindram-pony am'zany fanazavany zany ka dia aotsika zany lala tsara hoe ay zany rehefa atao batisa de atao batisa aminarany ray zanaka ary ny fanamasina misy dikan'io fa tsy natonontonony Jesosy fotsiny de minazavatsika zao hoe izay zany ny antony natonga antsika atao batisa aminarany hoe ray amanaraka tsika manony amin'ny hoe nahoana amin'ny zanaka zany hoe amin'ny alalan'i Jesosy zanak'olona zava-dehibe zany satria famonjena de atotr'andriamanitra antsika mamaim-poana fa fahasoavany namonjena antsika amin'ny finoana tsy avy amintsika nyfanomeza avy andriamanitra tsy vokatra lezaka vita fandrao misy mirairie ifisiana toko faharoa andininy 8 sy ny 9 andininy 8 sy ny 9 solo atsika andriamanitra mandrak'izay famindram-pony amen ivavako tsika saotra anao zay andriamanitra no ny fanazavana amenao anay matoko zay fa ianao misy no miasa ao anatiny atanteraka ny fikasany sitraponao ka naafaka anay tamin'ny fahefany may zao tonga mifanjakany Jesosy Kristy zana malala anao satria ianao ny miasa atonga anay homendrika hananjan'zany lovany masina zany ka do anao ny dery saotra ny voninahitra aminaran'i Jesosy tompo saotra andriamanitra amen aleloha de manao velomana tsika rehetra ndray tompoko fa savan'andriamanitra amintsika rehetra de mbo tanteraka amintsika zany fikasan'andriamanitra zany da tonga antsika voova tokoa no ny asa mahagaga ataon'le andriamanitra ray zay nanaiky antsika nyantso antsika hoe zanak'andriamanitra araka nazany hoe indre fitiava zay naseho ny ray ho antsika de ny antsona antsika hoe zanak'andriamanitra ary zany tokoa tsika teny zany tokoa ary zao tontolo zao tsy mahalala azy de tsy mahalala antsika koa zao tontolo zao de ankalazay andriamanitra meny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo veloma mandram-piona amen